fiteny malagasy moa le hoe manonona mbola tsara ny manahoana ny karakory ary ny tsaratsara tsambakaina ho atsika menakavy. Tara ny avanareo satria maro asa ary maro adidy tokony ho tsapanareo fa tsy mipetrapotsiny izahay aty. Inoko maromarina fa za moa zany azo lazaina hoe lanceur d'alerte, tsy lanceur d'alerte, mpanao gazety, investigateur, fa ny tovizana amin'ny hafa dia ny fitiavana n'ilay tanindrazana mba hialo anatin'izany zogany zany atao hoe faharatsiana sy ny fahateriterena sy ny kolikoly sy ny alatralatra, ny fanambakambakana, ny raharaham-pianakaviana daholo ny zavatra mitranga rehetra ka de tsisy fiadanana mihitsy ho an'le malagasy na ny rano sotroina ranom-potaka, ny jiro tsy misy, ny fianarana sy ny hoavin'ny ankizy rehetrarehetra manahirana tsy taben'ny ihany hoe ahoana na nahoana ireto taranaka. Ary ny tena tsara de zao mahatrapa le rivotra mitsoka eran-tany ny ankizy, ny tanora, reto jeune Z, reto génération Y, ary ireto ray aman-dreny amin'ny X sy ny boomer dia tsy manomboka fa efa miditra tanteraka ao anatin'le tena hoe fiadinany ohatra le zavatra mitranga toko de ohatrany hoe miady ho an'ny fahaleovantena zany ilay malagasy ary matsiaro tena voateritery mihitsy hatrany amin'ny aty friction ka eo zany no misy ny hoe tena hoe mipetraka tena miverinao anatin'ny sain'le malagasy sy le fon'le malagasy zany ary io lova io fa tsy hoe tonga fotsiny efa nampitandrina tam'izany andro tianyndray mandeha na indroa nampitandrina hoe orzala Andry Rajoelina, Rapolaya. Io malagasy io poretinao fa rehefa mpongatry ny mandeha tsy azonao eritreretina ny zava-bitany io tsy hoe misy hitifitra anao na anao zay ampitahorana zay théorian'ny bomba aleo aloha zava zany fa ngia izy teo ngiakorotam-by no tena hoe mibaiko sy manao pression mafy an'reto zandary zay dernier rempart angara izay filaza azy ao anatin'le fandehan'le mouvement na le tolona zany amy zavatra mitranga zao tena miteny anareo rahalahy zandary zany tena miteny anareo aho satria maro amina za zany raha ohatra nanao miaramila de classe 83 de calculeo zany tokony kitana firy ny teo ambonin'ny soroko totra mba mahay politika ihany ohatrany to mba mahay ihany amin'ny zavatra merci mon amour merci beaucoup am'izay zavatra tokony ho hay am'izany atao hoe lafin'ny miaramila lafin'ny miaratafika ny lafin'ny araky ny lalàna na raha ohatra hoe lasa gendarme no gendarme aloha mety tsy nety tamiko fa tato amin'ny miaramila mety gendarme mihitsy ara angamba mety ho gendarme nety tamiko angambany amin'ny noho le fitiavako an'le hoe fanarahan-dalàna sy ny karazany fa zay mahatonga ana miteny anareo ianareo zany satria olona classe 83 84 zany efa ambonimbony zany sady en plus hoe mba nafantatra filoham-pirenena anaky farafakely anakiroa premier ministre anakefatra ny tena tsy azo negligena ny avancement zany la ohatra hoe tena continue mifandrena ka hoy aho hoe ho anareo mizandry zao ny tadidio ao anatin'ny camp io tsy manambana fa matsapa satria tsy ray na roa no miantso ary tena efa oboriny tena hoe tsy tanatrony ty metsy orako ty malala fa
tsy maintsy réagir zahay. Zava-dozana zany ho ahy. Zava-dozana zany eritreretinareo zany ho ahy. Manomboka ame maro zay Monsieur Rakotomalala fa eny fa naniam-pombo ary. Naniam-pombo lara ozy. Tsy rainareo no miteno aho. De fa manomboka leo amy fanarahana baiko. Oety fury fa phase grenade, zone dispositif fa zone disposition atao. Zao a tsy resaka sport izy kena kely ty fa zay anao vao mba manaraka de mody ianao ndray zany hoe nampianarinao zany sport zany a. Izy a tsy mitovy aloha vola raisina. Un corps d'armée ary mbola tsy retraité bona maliny fantandrama. Tsy mitovy aloha vola raisina entre un corps samy corps. Ary ny ao anatiny koa tsy mitovy ny vola raisina. Misy le mandray vola officiel fa misy tonga de lastika be. Rehetra le misay milay zany eny kianja zany de le hita amin'ny caméra de hita amin'ny patron hoe ty tena miasy ty. Reny zany tonga de misy an'ireny hoe tonga de mahita hoe tonga de mahavita trano be, mahavita tanàna be, manana dobo feno trondro, manana tsipa manja be, manana fiainana hafa, luxe. Efa samy mitovy grade zao ihany, samy colonel zao ihany. Io zany tsy voatery hoe tianao daholo ao anaty kao fa tena lery zany koa ohatrany tena ahoana ary lery zany. Tapitapika lery général de satria lery tsy mpan'ny lalatina de mahazo poste tsaratsara ohatra zany ohatrany zany zao ohatra. Sy mpandrakotondrazafa sy mpan'ny BM misy zany ao. Any amin'ny commandement sitsy fa tsy midina terrain. Fa revy mihaja be. De mitazana nefa hoe tena mba ohatrany ny kamaroany nefa zany ohatrany tsy miainga ty revy ty satria ny colonel tsy anankiray ihany na capitaine na commandant tsy anankiray ihany fa maromaro. De ty Monsieur Rakotomalala, ty Monsieur Rakotomalala, ty Ngia Fleury tsy ho tany ty. Fa un moment un autre raha tsy maintsy réagir ao anatiny eo ihany. Za aloha de tena tsy afiniko fa tsy ny tany misy lalàna de mametra anako tsy afaka hiteny hoe ataovy. Tsy afaka miteny an'izany ahy tompoko ary aza miandry anahy hiteny an'izany satria tany misy lalàna ny toerana misy anahy. Je ne peux pas attiser la haine, encore moins provoquer la guerre. Je ne peux pas faire ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas le rôle d'un journaliste. S'il se considère comme étant professionnel. Ce n'est pas du tout sur le point son rôle. Mais il vous donne l'ingrédient, il vous donne l'information, les renseignements concernant tel événement aujourd'hui ou futur. C'est tout ce qui appartient. Il prévient. Pendant que vous avez le temps de rebrousser chemin, il prévient pendant que vous ayez le temps de démissionner, de partir. Créer nani azo atao tsara Andriamatoa Andradrela ny micréer inona ty filaza azy lalana zay protégé afahanao miala eo amile toerana ka afahanao mitsoka. Azo atao zany ça se fait tous les jours. Ben ça s'appelle exfiltrer. On peut toujours vous exfiltrer. Dès l'instant où vous accordez, vous aurez même la protection internationale. Un avion viendra vous chercher là où la sécurité soit maximale. Ça, on peut le faire, il suffit. C'est pas une honte, cher monsieur, cher Andradjel, cher Raplay, cher Zinde, de démissionner et quitter pendant qu'il est temps.
L'entêté, il s'entête à continuer. L'intelligent, il se dit, non, je ne peux pas tirer sur mes compatriotes. Je préfère revenir plus tard. Je dois garder la lucidité. Je vois que mon peuple, mes compatriotes ne m'apprécient pas. Ils me détestent. Tel est votre bilan. Vos compatriotes vous détestent. Ils sont même au point de vous haïr maintenant. Tel est le bilan, tel est votre bilan. Il est temps de quitter, il est temps de partir. Arrêtez, cessez de tirer sur les gens, sur vos compatriotes, si bien sûr vous les... heureusement, et ça m'a ravi, ça m'a vraiment... j'étais un peu touché quand j'ai vu les banderoles à l'effigie de la France et de Madagascar. Et même les petits tracts qui parlaient de l'amitié franco-malgache et la demande, la sollicitation des Malgaches à la France pour aider les Malgaches. Mon chapeau, il est là. Voilà. La sollicitation que les Malgaches demandent à la France à les soutenir et à les aider. Je ne pense pas, moi je vous dis, je ne pense pas que la France est un pays de la liberté. De tout ce qui est liberté, sauf assassiner, sauf tuer, sauf tirer sur les gens à balles réelles. Ça, ce ne sont pas des libertés, ce sont des actes criminels. La France ne fera jamais ça. La France n'acceptera jamais ça. Et c'est là où il est bien de vivre en France, parce que c'est un pays de loi. Et donc, moi, je pense que les pays occidentaux ne laisseront passer sous leur nez facilement ce qu'est en train de faire Andradjel. D'autant plus, Andradjel, une partie de lui est française. C'est-à-dire sa nationalité par naturalisation. Vous croyez, tu crois, Andradjel, que tu fais assassiner en donnant des ordres de tirer sur les gens? Une vingtaine est déjà mort, selon l'ONU, que tu es en train de refuser, refuté par ton simple inspecteur de police, ton acolyte, ton poltron. Qu'est-ce qu'il vaut par rapport à l'ONU? Est-ce qu'il était là exactement quand les morts, les hôpitaux, les morts ont enregistré, ont fait leurs statistiques? Les gens, ils ont vu, il faut pas oublier que les systèmes onusiens et les démembrements suivent de près la situation à Madagascar. C'est pas seulement à Madagascar, mais c'est au Maroc aussi. Maintenant que tu parles d'attaque cybercafé, cybersécurité, je veux dire, ça m'a pris de qualité. C'est toi qui as au moins les sarn'olona navoaka kirehetreny dia miandraikitra ino izy teo kalefa ohatrany hoe tena miandraikitra fake dôly. Misy mo ny sasany efa maty, misy ny sasany tena mba niangavy tena vahoaka misy rakoto malala fa ny fianakaviany zany marary io havana io fa mba hasozy. Ny tena budget tena miasa be indrindra ao amin'ny arena sy ao Botsoroatra, any amin'ny sous-sol, fantatra ane zany e. De fampiasana fake, fampiasana ino izy tao, réseaux sociaux. Fanteneniko nareo, fanteneniko tsy indray mandeha indroa. Io resaka boost io ne mamitaka io e.
Ça j'ai jamais boosté mes émissions, mes lives. Parce que, pourquoi? Mamitako, olona tsy s'intéressé an'izy akory, tiananao vidina de mahazo hoe, niazany zao raha vidiko ty, payeko ty, de mba mety mamety hoe, io misy 50 000 manaraka anahy. Nefa réellement 473 no manaraka anahy, tena izy. Tiananao kevokevoka fotsiny, za mahita buzz, ohatran'izao. Mbola be deaibe mimpanaraka Andriamantonga Andro Rajolo. Azo asina buzz zany io. Azo asina, ino ty zao, booster. Ditanareo. Ka zao nolazako anao Andriamantonga Andro Rajolo. Tena tsy tataranga. Tena marary koa raha marary. Fampijalianao amin'ny malagasy. Tena teneniko anao zany, tena masanina bovy. Tena marary koa raha marary. Mbola tsy niteny ratsy zay fa firy no niteny ratsy androany, firy no tomany androany. Olon-dehibe efa ndeha ody, ambava fampatesana miantso ana hoe tena monsieur Rakotomalala, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut le déboulonner, monsieur Rakotomalala. Beaucoup de gens vous écoutent. Et bon, même Rakotomalala fan, inona raha mba sponsorisiko an'le bande io? Tena bande tena mody endrika ile ry. Fa ile ry tena olona tena fatana alika mihitsy. Tsy hitako tsony. Ahoana ny fomba nanarana ny andro? Le ray aman-dreniny koa moa tsy mahateny azy hoe Oriandra. Sao de mba fa tsy mety ty zavatra ataony lahy ty de tsy tata. Mba azo lahatsela ve lesy raha ohatra tsika mbola tratran'ny poursuite après an'ity zavatra ty e. Dada, laisse tomber dada, allons on part. C'est pas une honte de démissionner. Écoute quand même, tonton Fleury, il a peut-être pas tort. T'es là, Félix, Oriandra. Tena zay mpaminay baka any mitifitifiky io raha vansy iana aleo ho raisin'ny zay tokony anapaka eo avy eo hoe izy nandray fanjakana na hitondra ny fanjakana, tsy problémanao zany. La vie des Malgaches ne s'arrête pas à l'existence au départ ou à l'entêtement de Andro Rajolo. La vie continue et la vie doit continuer. Tena miala tsiny Andro Rajolo. Raha resaka fananana ny eritreretiny lesany hoe io ny fikirany lesany hoe fa nampitandremana ny lesany. Efa nampitandremana lesany mba hajanony ty halatry isan'andro ty. Sasany izy mangalatra indray no miantante procès anao de managadra anao. Mais c'est vrai. Ianao ndray zany nohatra isan'andro anao de mananatra de andefasana modira mafy. Zaho hoe aramboroseo volany aminy. Tena marary ny fon'ny malagasy. Aza velona hitsotra tena hoe amin'ny hery manontolo izy. Andro Rajolo. Tena aza velona hoe hitsotra amin'ny hery manontolo izy. Ka hoe io ny parti an'io zandary lasany. Amin'ny fony. No ny ratra mahazo azy. De miteny ianao fa tena sarotra. Ary graviny raha amizay. Tsy ndray mandeha ny zavatra nyteneniko teto no marina. Ary zany angataka mihitsy tamin'Andriamanitra hoe engane mba ho zany diso. Ka ty sangy zany. Anapahendrena le boikely ka andeha izy hoe hiala fa tsy hamon'ny pretendrazana amiko koa. Taka no nataony Andriamanitra hery rajonary mampianina. Ary zay no nifandraisako taminy taty andafo hoe tena mba mety ary nekeko ino nataonao iny.
fa ity de tena manao lohana jila, manao loha tena na Hitler raha tena mbola tsy nanao ohatran'io. Grave an'io ataon'ilay io zany zay. Grave an'io ataon'ilay io zany fa ny tsy apozon'la un petit matin. Zandary amapolo ny ao am-baravaranao ary tifitra la amono an'la. Tsy apozon'la re zany e. Sao de verila hoe ny hery vola foana na mibaiko n'la no atahorany no hoe andaitra foana. Un moment un autre reo bandireo ampatorianao ampandrinao miaraka amin'ny vadiny de mety miteny sao de mba tsy mety ary ty ataotsika ty. Za aloha de tena tsy d'accord amin'ny zavatra ataonareo dada. Mahazo an'izany. Ny tenako zao tratran'izany. Tenako zao tratran'izany tena teneko. Mandefa any tox. Zay le cybersécurité andralaza. Mandefa any tox le matsiny. De hoe sarika ampandrina Voamaraina zany olona efatra aty à Paris. De mibaka brigade de anticriminel anao hisambotra Voamaraina. Koropaka ny retraretra. Ça va me dire que les deux ans que tu marres, je connais quand même la France. Raha personnellement, lo de tsy tafid amin'io. De déjà, naoraka be teto mihitsy samborona ho n'olona efatra tonga de efa vonona ny jet privé. Tanareo am'izany mety nahita an'izany nareo. Tsy zama. Tonga tato ny mpiara-mitolona rehetrarehetra fo ngamba fo telopolo zay ny tato ohatrany tato. En même temps, zay mivory, misy tomobile anankiray vandalisé tao ivelany. An'ny neveu zay. Sorony dralany le rétroviseur an'le BM tsara tare. Da, za hoe zany ndray lo tsy matahotra an'io. Non, papa, non, dada. Même papa, zany. Ma fille me dit, non, on doit prendre des mesures. Ah, non, papa, non, Bon, on a les caméras déjà autour de la maison, tout ça, mais non, mais peut-être que c'est vrai, papa, ma chérie, mon chéri aussi, je me va de au carré, fa de mba marino, no ohatran'izany. Ianao sa mokondohanao iny, tsy laitra mihitsy ianao. Ianao rehefa dino na sécurité ataonareo, de mivory teo zareo, izy rehetrarehetra, de bon, naka sécurité, ny avisé ny mpitondra fanjakana, de naka sécurité, de nahazo. De misy rondy. Natoro tsara, tsisy ninona. Za personnellement natoro tsara. Ny tiako tenenina zany de zao hoe, aleo matoro tsara manaraka ny tenin'ny vady aman-janaka. Ho anareo zandary pitifitifitra eo, elaisany eo tavela eo e. Tavela ny elaisany e. Rehefa tsy eo misy kagoly iny de tsy fantatry ny bandela hoe, ihany, misy amin'ilesany reny mijery fotsiny hoe, ihanina ndray mitifitra be ry, ihany ndray. Tonga de aminay ny izy. Ary ho avoaka tsikelikely eto anao sara e. Na tsikelikely fa tonga de avoakako daola mihitsy. De mba zaka an'laisany ve raha mivady aman-dranaky laisany no avoakako. Zaka an'laisany ve? Tena miteny an'laisany sincèrement. Zaka an'laisany ve raha mivady aman-dranaky laisany. Za mivady aman-dranaky laisany publieko eto. Nasipa an'la. Nasipa an'laisany reny le zanaka mpanan-kareny reny, avoakako eto. Ke ty sipany ana de ty niterahany aminy. Izy efa manambady amin'io. Tena dangereux a, tena miteny an'lary andre. Hatramizay ianao ry zandry tena nakarisika ataona foana tamin'ny fiainana. Certes, tu as gagné, tu as réussi. Et je t'en félicite d'ailleurs. Fa ty, indray mitoraka ty, ran'olona, alahelon'ny olona, fahorin'ny olona, ranomason'ny olona, niozon'ny olona, totona amin'ny lady olona.
Ireo zazakely tsy manatsiny reo ve ry andro ny tontolo an'izany. Regarde un peu tes enfants, ils sont beaux. Ils sont naturellement beaux, jolis. T'as pas le droit de pourrir leur vie. Tu n'as pas le droit de pourrir la vie et l'avenir de tes enfants. Et surtout la vie des autres enfants. Des aides de tes compatriotes. Tu n'as pas ce droit-là. Tu ne peux pas payer ce luxe-là. Eto fitiavatena fotsiny la fiarovana any reny. Efa ampy miangona any ivelany any. Andana makany. Inona zay briky kely isinianao mba Antananarivo ao. Andana aloha mandeha elopa. Zay te hijanony fikitra ao avy aloha izy nijanonao. Fa nga izy ty vitany fikitra foana mandritra zao. Apresian'ny olona fotsiny la. Iaro ny arenany sy ny karazany. Ajanony. Azavendrany. Azo atao tsara mihitsy minégocier ny départ là hoe bon, suivant ces conditions. Ekenareo ve io départ ko. Azony la tsara ny tiako tenenina am'izany. Avelao le ry nantady kirariny any rehefa miansita. Le za zao teneko anao zany re. Engany mba nofo ty. Engany mba nofo ty. Fa io koa tsy feran'io. Ameko tantara mihitsy ianao. Tamin'ny androny 10 août, rehefa tena feno vahoaka amin'ny palais. Hoe tany Tambary sy ny karazany zany mipoapoaka ny basy. Nisy fatin'olona sy ny karazany. De tena tanakavanany filoran-tsiraka mihitsy no teny. Tsara ianao raha mandeha. Fa raha jamy matin'ny olona eto. Tsy nety nandeha ny filoham-pirenena raha tsiraka. Verina avany le ry miaraka amin'ny basy. Mission que de amonanao, monsieur le président. Deuxième option. Et rehefa tsy miara amin'ny palais anao de vonoina. Petraha aloha izy président raha tsiraka. Il a su le convaincre. Taty ivelany ny andro hoe maty raha tsiraka zay na tsy maty. Tsy an'ny important. Fa hainao programme tamin'io. Hainao programme tamin'io. Programme de hoe namony teny raha tsiraka. Efa saky nisy io tamin'ny tantara Madagasikara zany a. Ary efa nisy io tany aloha. Vonoina ny likidena le bandy. De tsy tany tena servo hatram'izao. Nefa samy malala hoe ianona ny namono an'io. Richard tsy mandrava ny teneniko zany. Tany tsy manodidina natrorony. Tandray miandro latselona. Misy zany. Misy pandy te haka-pouvoir mihitsy ao akaikinao ao. Farafahakeliny anankitelo. Mba atorikana aloha mangala mesure hoe raha hidra birao anao tsy misy mahazo mitondra basy. Tanao ny fitiavako anao. Tiako velona anao satria ianao manana potentiel. Fa potentiel amin'ny ratsy aloha tsy eto. Ary tsisy tena anao am'izany mihitsy raha ny tena marina. Hoe zany alors nga miala. Aleo tsika miala e. Rehefa tonga ty anao safosafoky tsara ny lohanao. Tsy amelaka tamaina anao. Tamatamazoko tsara ianao. Pitsokana ny café doré ianao. Fa zay endrikendrehana le tanora hoe tratran'ny cyber ino ty izy teo cyber sécurité tratra zao. Fa zavatra tenenina aloha mba maîtrisena.
Faharoa, le vent na le rivodran'le ZNZ de tena mondial. Takanareo hoe génération na corrompu. Vous êtes tu sais, génération na corrompu fa personnalité corrompue. Nareo asorondreo génération Z reo. Bientôt ny grec sy ny sara ny boomer. De olona corrompu dôly. Tsy afaka mandahany zany ianao hoe. Ohatriny ny karamana président de manana pateky firy ianao. Pateky fotsiny zany. Vidina maibaka ohatriny. Efa nitenena. Ajanony io. Firenena amizay jerena. Inona mba zava-bitanao? Efa 600 milliards ariary. Débloqué amin'ny resaka lalana, autoroute. Même pas route départementale nataonao. 8 kilomètres amin'ny vitanao de misy taille loatrany inona ianao. Ohatrany hoe ianao no tena hoe Lafarge na ohatran'izany. Na Vivendi. Tonga ny olona anampy anao. Roahanao ny compagnie française, roahanao ny ambassadrice ny Union européenne. Zao anao vao mimenimena hoe misy firenena zao ambadik'io, misy firenena zao ambadik'io. Ta itetratetako. Fa izy ianao no androka olona hoe puissance. Firy moa zany Union européenne 22 à 27 izy teo. Puissance mondiale. Commerciale et économique. Tu n'es qu'un petit rien, un coup de cyclone, tu es fini. Estime-toi heureux que ces gens-là ne s'immiscent pas encore dans nos affaires politiques. On comprend ce que tu veux dire. Mais si, mais si rien n'a manipulé à nous. Tu te fais manipuler toi-même et tu te fais avoir par toi-même, par tes propres maladresses et erreurs. Ranisou la saison t'entends ce que tu m'as imbécile. Tsy maintsy mitady olona foana miendrika indray ianao hoe ianona nanao an'io fa tsy za no zao no ahatonga an'io. Reconnaître ses torts n'est pas non plus une faiblesse. Donc il est vraiment temps. C'est bon, tena. Imaginez meko fotsiny ty. Anao cagnotte mondiale la malagasy hoe tena ndoraka anangobotsika raha. Anao anentsika objectif tsika 2 millions d'euros anatin'ny une semaine. Metsika an'ireo zandary reo. Fa teny anao fa mivady gengenina amizay. Ary reo zandary reo tsy voatery hoe vola ihany koa. Rehefa voadona koa ny fony reo, ohatrany tsy mety mamono zanaka ty de misy mivadika tsikelikely reo. Zany tsy mety mamono zanaka ty ozy satria raha pitso anao de hororan'olona. Rapitso anao de ho dakan'ny olona. Petra tsara zany tena marina. Zany tena mahita an'io tena mba manana anabavy ianao mipetraka ao Madagasikara ao. Ataonao ahoana nanjohan'ny voahirana sy ny karazana. Voahirana tokony raha tena pastera marina ianao tenenina nadahanao. Hoe oka zay da. Aleo ranga hiala. Azo négocier daholo na ny ohatrany nanaovana ny naturalisation anao nampidirina atao anatin'ny clause ny négociation tamin'izany 2012 nini. Raha mbola tianao koa ny tanora tsina tsy mitady amin'ireo vieux briscard reo. Ampidirinao anatin'ny condition koa ny triple ni na quadruple ni. Azo atao zany. Zany efa manome soupapa ho anao zany. Parce que moi je veux la paix.
Je viens ici pas pour attiser la haine. Je ne vous déteste pas. Mais ce que vous faites est déplorable. Tena mafantatra fa manodista anao hoe manodista anaovana vengeance ianao ao anatiny a. De vous croyez que ça vous honore? Za zao tsy marina lista akory hoe reto olona reto ataoko mamay rehefa tonga amin'ny Madagasikara raha ohatra minga ny Andra Rajel. Ça ne m'honore pas. Vis-à-vis de mon Dieu, au Dieu que moi je crois. C'est une honte. Devenons mlazam vavak. Père Pedro, vous avez une grosse une responsabilité énorme, mais légère à la fois. Vous êtes un homme de foi. Vous êtes un homme de, comment je dirais ça, de cœur. Vous aimez le peuple malgache. Il est temps aussi pour votre cas de démontrer que vous vous alignez du côté du peuple, oppressé, opprimé, par les armes, par la pauvreté. Il est temps que vous disiez à votre jeune poulain Andra Rajel de démissionner et de partir. Ce rôle aussi vous incombe. Vous ne pouvez pas vous taire devant le mal, le malheur, la tristesse qu'il est en train de semer. Vous êtes aussi responsable que lui-même Andra Rajel pour lui dire, jeune homme, que Dieu vous bénisse, partez, démissionnez. Pleurez, 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 et démissionnez. Partez avec honneur. Moi-même, j'applaudirai la décision. Mais vous, Père Pedro, je vous interpelle. Dites à votre poulain de partir. Parce que moi, je vois en ce moment, certes difficile pour vous, vous sombrez dans le silence. Vous brillez dans le silence. Silence complice, à mon avis. Parce que vous recevez des aides. Tout simplement, comment on dit ça, empoisonnées. Ayant des effets latents pour le mal. Pour les uns et pour les autres. Surtout pour nos compatriotes. Vous, du jour au lendemain, vous pouvez partir. Rentrer en Argentine. Mais pas nous. Jusque-là, de façade. Ce qu'on voit, vous avez fait du bien pour le peuple malgache. Dans Boumassou. Mais là, il est vraiment temps. Vraiment, vraiment temps. Que vous sortez de votre silence. Et dire à votre poulain, partez. Je ne vais pas vous donner des ultimatums, encore moins des chantages. Ce n'est pas un chantage. Mais tout simplement, je vous supplie d'intervenir. Il va vous écouter. Autant pour vous, les religieux du FFKM. Il est temps aussi que vous preniez la décision et implorer le départ de ce jeune homme. Il est perdu dans sa tête. Il est perdu dans sa raison. Et on ne sait pas ce qui lui arrive. Parce que ce n'est pas le Andra Rajel qu'on a connu il y a 15 ans, 20 ans de cela, non plutôt 25 ans de cela, qu'on a en face de nous. Il faut le sauver. Sur ce, je vous remercie. Mon appel à tout coup. Mais à la tine petit que ça tine à tout qu'on zélige. Mais si on les béa ma tout tenu en zé en ronia. Fangar varem nana na bé. Fatena mission ton les bé. Tu que tenir nam petit que tikati yang. Ils a été tim peta peta poussin.
On a foi en ce qu'on fait. Moi, personnellement. Misy dikany amatoa miteny andrazay hoe mandehana. E mandehana ianao. Peut-être lasa loha ny teniko. Ina mesazinao Andriamatoa Jomaika, tsy vavaka. Zany hoe tsy hamaky ny mesazinareo no andehanako eto fa ampita e. Inona ary le mesazinao e? Tsy mipetrapotsiny aho izay aty. Ary noho izay le hoe tsy mipetrapotsiny izay a, no fahako miteny hoe elapo ala Espaina. Re olo reo a, tsy mieritreritra afa-tsy ny angorokarena. Ary reo mieritreritra raha misy mihina nitady kirarona eto a, izy tsy ao anaty appareil d'état fa ianao rery maty eo. De taraiky azizy eo anao. Fa na izany na tsy zany, ny sapana rehetra zay manara-maso an'io, de farafahakeliny nareo dimy mamay. Ka raha tianao sauveny zay olona dimy zay, Andriamatoa Andry Rajoelina, ce n'est pas en assassinant, ou du moins tirer sur les malgaches. Manam-potoana ianao ieritreretana. Raha tena mafy ny réseau de renseignement anao de fantatrao ny dikan'izany teny Fleury zany. Fa manoratra avy eo ministre anao de reny soratany, c'est une honte. C'est une honte. Tena place publique avy anao no miteny hoe misy pays étranger misy amin'io affaire io, ka maninona raha miresaka aminy directement amin'ireo pays étranger teneninao reo raha misy. Satria tadidinao manko tamin'ny andro nanonganana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana de avy un pays étranger de vita le izy. De mieritreritra anao c'est ce qui vous arrive. De manao discours mi-action ataon'ny équipe anao rehetrarehetra. Mialatsiny hein. Vous êtes mal pris. Il est temps de se ressaisir. Les vacances sont terminées. Tonga ty anao asafosafoko tsara, ame croissant tsara, tsy andatsy anao mihitsy aho. Ao zany zanako zany. Tandremo e. Tandremo.